Faltafahoana sy tafaraka aminao indray ny tenako tompoko lasy tompoko ao anatin'ity fampalalam-baovao ny fahita lavitra mative ity manasanao ary anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Omaly no tonga teto Madagasikara ny iraky ny Sadek, misy ny fihaonana samihafa izay tanteran'izy ireo miaraka amin'ny tompona andraikitra malagasy. Anao tombanezaka ny fandriampahalemana ary jery ny lafiny fampiavana-pirenena no antony fitsidiana totsain'ny iraky ny Sadek eto Madagasikara. Androany dia teo anivon'ny ministera an-drarambahiny ny fitsarana momba ny lampandrenana teo amin'ny komity fampiavana-pirenena ary ny masovahiny miasa eto amintsika no nihaona tamin'ny delegation'ny Sadek. Anisan'ny tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo ihany koa ny fihaonana tamin'ny tompon'andraikitry ny filaminana malagasy. Anisan'ny tonga teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ary ny tale jeneralin'ny polisy pirenena, ny lehiben'ny état-major général Tafika ary ny lehiben'ny état-major ny gendarmerie pirenena. Tsy fantatra mazava aloha fahitana azy dia resaky réconciliation nationale ty dia tsy maintsy misy resaka ny ex-président ihany koa. Zay tsy manao politika zay ny position-nay tsy manao politika tsy anjara mpanao politika zany zany resaky zany tsy anjarany atao amin'ny foloana fandriampahalemana efa nisy zany za tsy hananatrika tany amin'ny hôtelibus ny zay évaluation avy amin'ny communauté internationale zay ngam nisy nahita fa za aloha dia milaza fa tsara na résultat tantoato lamina tsy nisy an'izany talo lavolefona zany ane aty zao amizany mamina akapobe Nanisa le fatu la bonne flute warnon lammo zava-tsy filotoronony zay le zay tsy miditra la politique ohatra hoe za mieritreritra hoe ny firenena afrikanina tatsimony mana fitaovana izy ohatra mialany aminy ianao amin'ny oplanina kely tsy fatam-piaviana tokony ho fantany ihany hoe iny fa misy miala le oplana manana gadarana izy manana iny tsy ohatratsika itsika mety hoe tsy ampy fitaovana ny foloan-dany hiambenana ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina. Mikesika ny filoha Ravalomanana kosa indray dia nilaza ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana fa amin'ny toerana voahary no misy azy amin'izao fotoana izao. Milamy misy dia efa ny gendarme nge efa vita efa ampelantanan'ny tribunal ny gagany. Zay mbola afaka manipy baolina nefa ny tribunal ihany dia vita ny anjaranay ohatran'izay tsy lamina ka fa marina ihany le filazana hoe betabe ny olona atao hoe tsy tia anazy mpanao politika aloha fa zay neutre zay mahafantatra zay fa misy olona miketriketrika sady mamoasiny ihany na dia zay neutre zay dia mety zava-dozo hoan'ny firenena no ohatra zany monsieur dia mba miaro anazy zany. Fitsidiana voalohany taoriana natongavany Marc Ravalomanana tanindrazana no tosain'ny délégation Sadek eto amintsika ity raha ny fandaharam-potoana dia ihaona mivantana amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izy ireo ary ihaona amin'ny koa ny amin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe entina eto Antananarivo izany ity filoha teo aloha ity raha Pitso. Anisan'ny tapaka tao anatin'ny fivorian'ny Sadek izay notsontsaina tany Zimbabwe ny tokony hanatanterahany fitondrana voafity ny fampiarana manontolo ny sorodalana ao anatin'izany ny fampiarana ny fampiavana-pirenena, ny famerenana ny gadra politika, ny fampiarana ny fampitsoran-keloka ary ny fanasitranana ny firenena.